Charmel amin'izao fotoana izao dia ao anatin'le fotoana ahafantaran'ny olona tanteraka azy mihitsy izy zany izao. Dia misavorivory be ny lohan'ny olona satria misy karazana Charmel maromaro izay hita eto sy eroa izay eny fa hatrany amin'ny faritany ary a. Dia izay eto amin'ny Charmel Beauté eto Ampasapito zany a, izay tompon'ilay anarana. Dia voatery izahay zany a tsy maintsy nandray ny fepetra tokony ho raisina iarovana an'izay anarana izay satria lasa misy ny fifangaroan'ireo mpanjifa vokatra izay a fifampitoviana ny anarana izay. Ny fifampiresahana efa nisy a satria efa nampilazan'zareo zahay a satria araka ny toromarika izay nomeny eo mampianay a dia narahanay avokoa zany ireo toromarika izay nomeny anay a. Efa nampilazareo olo izahay nandefa taratasy tany aminy a ny anatsarany ny ampiasana ilay anarana Charmel kanefa ny araka ny nambarany moa zany dia hoe tsy afaka ny anajana azy izy a fa noho ny antony izay avy aminy zany tsy haiko ny antony moa zany dia tsy maintsy nentina teny amin'ny tribunal-ndrarana. Efa tena ela mihitsy le Charmel massage io naka an'ilay anarany Charmel Beauté. Tamin'izany fotoana izany efa nilazaina telefônina izy fa mbola nininanao ihany ary loatra ireo feo izay tonga aty am-potsofina zany a sy ireo olona izay ihany koa izay amafisika any hoe mifangaro ireo mpanjifa zany. Dia tsy maintsy nandray ilay fepetra izay ny anarana Charmel moa dia efa izahay eto amin'ny Charmel Beauté ihany a ety Ampasapito a no manana an'io anarana io satria efa nentina teny amin'ny Omapi izany a. Dia izany hoe a efa tokony tsy ho ampiasain'olona hafa intsony izany satria efa narovana ilay anarany. Dia efa nampahafantarina ilay Charmel massage izany kanefa dia mbola niny ataony ihany a. Dia amin'izao zany izay dia lasa noho izay tsy avy aminay moa zany ka dia tsy maintsy hiaro an'ilay anarana izay dia lasa tonga eny amin'ny tribunal ny raharaha.